Manoloana ilay resaka fanapozinana ara-tsakafo izay miely eto sy roa dia naneho ny heviny ihany koa ny mpanakanto BGMJ tao am-pejiny tao ary nilaza mazava tsara fa tena efa sarotra ny miaina amin'izao fotoana izao satria na ny andeha hamonjy fety aza dia efa mampitebiteby. Ka ny pitsopitsony mahakasika an'izay ny fakafakaina amintsika atao anatin'ity video ity ka manasa antsika rehetra anaraka an'ity video ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milaiky ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro. Tsy ampendrela mo isika fa avy hatrany tonga de vavany ndao ary. Ny tonga tsy miaraba hono na mantezitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka tsy tapaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity arakin'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny BGMJ no tena iompanantsika atao anatin'ity video ity fa milohan'izay dia ndaholo ho resantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Tranga mahatalanjona sy mampalahelo ihany koa no niseho satria voasambotra ireo ray aman-dreniny Joshua ilay zaza notsatohana hety teo amin'ny tendany teny Andembobe fokontany Ambohangy komina Ambohimalaza. Voalaza fa efa bevoka fito volana an'io zaza io ramatoa vao niaraka izy ireo. Namorona ny hevitra hoe omena ho tezainy havany eny Sabotsinamena ilay zaza rehefa teraka. Tsy misy akory ilay olona fa ny hamono ilay zaza no tanjony ilay lehilahy. Ity farany izay nilaza fa tsy nahazo fitiavana atamin'ny vadiny intsony no io zaza io ka izay no antony saika namonony an'ity zaza tsy manan-tsiny ity. Taorian'izay moa dia voasambotra teny Ambohimangakely ny rainy ary teny Ambohimalaza kosa ny reniny. Tena efa mivadika biby ny olombelona amin'izao fotoana izao satria na ny zanaka nateraka aza dia sahy ny mamono azy no izay hetraketraka sy ny toetram-biby amin'izay tsy fananana fombitempo ho an'ny hafa izay. Mendrika sazy izay farany hentsitra ny olona manao toetra tahaka nytony nataony ireto mpivady ireto satria nahoana no nateraka ilay zaza rehefa tsy vita ny hamelona azy ary nahoana ny tsy manao fanabeazana izana raha ohatra ka kamo hiteraka na ihany koa tsy mahavita hamelon-janaka izay fa tsy hoe ateraka ao ilay zaza rehefa aveo dia ianao ray aman-dreniny ihany no hamono an'ilay zaza rehefa aveo. Andao amin'izay ho resantsika ny mahakasiky ny fanehoan-kevitry ny mpanakanto BGMJ manoloana an'ilay resaka fanapozinana ara-tsakafo izay hita fa miparitaka mameno tampotsiratsirasira Facebook amin'izao ankehitriny izao. Tsara alohany manamarika fa isika malagasy dia azo lazaina fa mahazo tompon-daka ihany raha ohatra ka eo amin'ny resaka fampiatsaram-belatsy izay satria isany matiera anankiray tena haintsika mihitsiny io resaka fiatsaram-belatsy io. Ary raha toa ka io fiatsaram-belatsy io no natao hianarana any an-tsekoly angambany dia ataoko fa mahazo 18/20 avokoa ny ankamaroan'ny malagasy rehetra. Mety ho diso fihevitra ianao mahita ireo namanao sy ireo olona manodidina anao eny na ireo izay mifanerasera aminao ka mitsikitsiky izy mahitanao amin'ny fiainana andavanandro na ihany koa mody faly izy rehefa mahitanao manao zavatra tsara na ihany koa mahazo zavatra tsara izay. Tadidio anefa nireny fa tsy izay olona mitsika aminao dia faly aminao avokoa ary tsy ireo rehetra izay milaza sy miteny hoe namanao dia tena namanao tokoa. Fa misy amin'izy ireny dia mitady hirika sy fomba hamelezanao fotsiny amin'ny fotoana izay tsy ampoizinao. Ary tadidio sy ataovan-tsaina fa tsy olona lavitra anao ny mety ho fahavalonao sy mety hamonoka ahafaty anao zay raha toa ka misy izay resaka fanapoizinana sy ny fampisaviana izay mety ahazo anao amin'ny fiainanao sanatriany vava izay. Ka eo indrindra no tiany mpanakanto BGMJ hoentina hisintomana ny sainy tsirairay raha ny fanambarana izay nataony tao amin'ny pejiny tao
no fakafakaina sy hodinihantsika lalina satria nilaza mazava tsara ny mpanakanto BGMJ fa rehefa mandeha mamonjy lanonana taloha dia nivera no saromana tsara ary na dia samy mpanakanto zao aza no manao lanonana dia tsy maintsy mipetraka foana izay hoe niveranao tsy maintsy saromanao tsara na ihany koa misafidy ny misotro amin'ny alalan'ny tavoahangy ianao fa tsy misotro amin'ny alalan'ny vera amin'izay mantsy mba manano sarotra kokoa ny hanaovan'olona poizina amin'ny zavatra izay hosotronao fa raha toa ka misotro amin'ny vera ianao dia mila tandronao mandrakariva iny vera iny ary mila arahanao maso tsara iny veranao iny fa sao dia anao varimbarina kely ka iny fa misy manao zavatra izay tsy fohanina ao anatin'iny veranao iny ary mety hanapoizina anao aza ny sasany izay mody mitsiky sy mody miresaka aminao eo dia iny anao fa vo rehefa aveo raha toa ka tsy mitandrina ao anatin'ny fotoana fohy kely izay. Nilaza ihany koa moa izy tao anatin'izay fanambarany tao ampejiny zay amin'izao rehefa andeha hamonjy lanonana arakin'izany dia tokony hitondra sakafo avy any an-trano indray zany satria efa tsy azo tokisana indray zany ny sakafo izay hohanina any amin'ny toerana anaovana lanonana raha toa ka ny zava-niseho teny Imeritsiatosika no asiana resaka satria ny sakafo izay nohohaniny ireo izay namonjy lanonana tao amin'ny espasy anankiray teny Imeritsiatosika dia voalaza fa namparary ka nahatonga an'ireo olona marobe izay niditra hopitaly sy misy olona maro maty ihany koa nandritra sy taorian'izay lanonana izay natao zay hany ka tena mampanahy sy mampatahotra ny zavatra tahaka antony. Ka aleo mitandrina lalandavafoana rehefa misy lanonana na ihany koa fanasana izay azonao fa efa tena miharatsy ny tany amin'izao fotoana izao ary tsy misorotra eny ankandrina ny mpanao ratsy na ihany koa ny olona izay mety hahavita hanao ratsy aminao izay. Isika malagasy raha teo moa tena havanana mihitsiny raha hamosavy izay ary tena haintsika io mamosavy io fa raha toa ka hitady zavatra ahasoa sy hampandroso ny firenentsika dia toa manano sarotra foana isika amin'izay rehetra izay satria efa lasa any amin'ny zavatra ratsy no tena haintsika sy mampalaza antsika. Atao ahoana moa fa tena toy ny tongotra vakivaky izy tia sady maharary no mahamenatra nefa izay no tena zava-misy amin'izao fotoana izao. Izay no masaka azona roso tao anatin'ity video ity tomboko lasy tomboko vavy misoratsika rehetra naraka an'ity video ity hatramin'ny farany azadino ny milike ny video antsika ary tsara voatrano ny miabone amin'ny chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny video zay lefa nahita isan'andro tomboko lasy tomboko vavy mankasitraka dia mirary soa.